Commune Taindambo, district Lalangina, association toana mikarakara vacances vertes ho an'ny ankizy. Miditra amin'ny volana fahatelo farany ao anatin'ity fialan-tsasatra ity no nikarakara ny association toana vacances vertes na ny fialan-tsasatra maitso ao amin'ny commune Taindambo, district Lalangina, faritra Mahatsaitrambony. Ankizy manodidina 4 ka hatramin'ny 9 taona no naray anjara tamin'ny fialan-tsasatra maitso ity ka sady miala manovo fahalalana vaovao no mikady sy mity tontolo iainana sahady ireto ankizy ireto. Mamaraparana ny fialan-tsasatra isika izao ary mativy farana ihany koa ny fialan-tsasatra maitso ity araka ny fanazavany Ramatoakely Anjarasoa Andrianjafy Zita, filohan'ny association toana eo amin'ny fankatsiahan'ny andro rafahatelo. Fikambanana toana moa zany dia mikarakara hetsika vacances vertes indray natolotra ho an'ireo mpianatra valo ka hatramin'ny 17 taona. Ty resaka vacances vertes ity moa zany dia fandraisana anjara be dia be ny fikambanana toana amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ary ny ankizy indray no ampandraisitsika anjara ao anaty hetsika vacances vertes ity. Amin'ny maha hoe fotoam-pialan-tsasatra moa zany dia natao nandritry ny fotoanan'ny fialan-tsasatra izao ilay izy mandritry ny 3 volana nanomboka tamin'ny volana jolay teo ary farana amin'ny volana septambra izao. Amin'ny maha hoe ankizy moa zany no ampandraisana anjara anatin'izay vacances vertes izay dia somary natao amin'ny endriny kilalao no nentina nanaitanana an'ireo ankizy ireo amin'izay hoe fikajiana sy fitiavana ny tontolo iainana izay. Hita ao anatin'izany ny fanaovana recyclage, ny jardinage ary eo ihany koa ny éducation environnementale. Eo amin'ny resaka recyclage moa zany dia mizana ireo taratasy sy ireo tavoahangy ireo no navadika ho kilalao vaovao indray ho an'ireo ankizy ireo ary ireo ankizy ireo ihany no mamboatra izay kilalao izay. Ao anatin'izay ihany koa ny fanaovana jardinage, mbola kely zany ny ankizy dia efa ampianarina avy hatrany hoe toy izao ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolena ary ny fampiasana fitaovana sady isan-jato biolojika dia izay indray no nampianarina an'ireo ankizy ireo. Ao ihany koa ny fanaovana randonnée izay fialana fandehandehanana any amin'ny vohitra any mba hanakekezan'ireo ankizy ireo bebe kokoa amin'izay resaka hoe tontolo iainana izay mba ahafantaran'izy ireo hoe zao akay no mahakanto ny tontolo iainana ary zao akay zany no setry ny zavatra ataon'olombelona dia lasa simba ny tontolo iainana. Dia izay zany no zavatra ataon'ny association toana mandritra izao fotoam-pialan-tsasatra izao izay nikarakaraina ho an'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 17 taona. Aiza moa no ahitana ny association toana dia ankizy avy aiza daholo no afaka mandray anjara ao anatin'izay vacances vertes izay? Ny ahitana ny association toana moa zany dia ao amin'ny commune Taindambo, district Lalangina. Afaka mandray anjara daholo ny ankizy rehetrarehetra mandritry ny izay fialan-tsasatra izay satria efa nisy ny peta-drindrina izay natao mialoha ary nisy ny fanambarana natao tany amin'ny haino aman-jery rehetrarehetra fa afaka mandray anjara avokoa ireo ankizy ao anatin'ny 9 ka hatramin'ny 17 taona manodidina ny commune rurale ny Taindambo.